Great light dawns in Galilee. Some say madman, some say king. Wonder-working rebel priest, Jesus Christ the Nazarene. He knew well what it would take. Mi dirassi casa di amaranno, se socio, mi dirassi casa di amaranno, se socio, alleluia, 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 alleluia. Mi dirassi casa di amaranno, se socio,
taon'andriamanitra zay dia ohatry hoe te hampahirantsika ako amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy hoe raiso tombontsoa amin'izao ny mbola hoe ohatry ny tady hoe isy ny safidinao ilay hoe hampanjakan'i Jesosy ao amin'ny fonao. Fandray androany ny lohalika rehetra tsy maintsy andohalika, ny lena rehetra tsy maintsy hanambara na tsy fidiny azy hoe Jesosy no mpanjaka, Jesosy no Andriamanitra. Dia raiso tombontsoa lehibe zany satria raha ny tena izy ny amin'ny mampanjaka anazy dia afaka ny tonga dia manjaka zaka ao amin'ny fonao fotsiny izy, fa raiso tombontsoa hoe ye tena afaka ny mampiditra anao mpanjaka manjaka eo ka tamin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito tao amin'ny toko voalohany. Dia androany isika ao amin'ny Romanina toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo no iarahantsika mijery zany mbola toy ny fampidirana ihany izy ity. Dia raha omena lohateny dia hoe tsy menatra ny filazantsara. Ahoana hoe tsy menatra ny filazantsara. Dia mandritry ny ity moa zany ty fampianaranty dia hoe avy amin'ny fanamelohana ho amin'ny fanamarinana no iezahantsika ho takatra bebe kokoa hatrany izany. Ndao arany ndao iaraka hitsangantsika iaraka maky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Le slide manaraka. Raha efa eo am-pelantananao ny baibolinao ny slide moa ohatra manana olana kely angambany dia ndao tsy iaraka maky maverina ny jiro ok. Raha ohatra ka ok zay fa mety anankiray tsy mety anankiray ato mety tsy hoe inona miolana ndao ary eo amin'ny slide voalohany misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa eran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo fa Andriamanitra izay tompoiny fanahyko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsaratra matsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao izy ahafahako amin'izao ho tonga aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ahita anareo aho hanomezako anareo fahasoavam-panao anareo mba hampaherezika ianareo. Izany dia ny mba hiarahako hamporisihana aminareo amin'ny finoana dia ny anareo sy ny ahy ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy fa matetika aho no efa mikasaka ty aminareo saingy azo tsampona mandraka ankehitriny aho ananako izay vokatra ty aminareo koa toy ny any amin'ny jetilisa sasany anana ny Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa aho. Ko raha izao dia mahazoto hitory ny filazantsara aminareo izay andromako aho fa tsy menatra ny filazantsara aho. Nao iaraka maky isika fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jetilisa koa fa mizany no hanehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Andriamanitra rahainay eo zana miteninao teny masinao mitsangana manoloana ny fahalebiazanao izay ary manaja ny teninao engana izay tsy raha iavy eto tsisy ianao ambany zavatra ny fitoriana ny teninao androany fa samy andray ary ianao an'izany ho zavatra manandanja indrindra hoe miresaka amiko ny raiko ihany koa Andriamanitra tsy ho amin'ny fiainoana ihany fa aoka izay tsy raha iavy manomboka amiko izay tory ka hatramin'izay kely indrindra afaka ny miaino androany tena hoe ho pakato. Mety mifankatoavanay amin'ny alalan'ny hetsika ho ataonay mihitsy, mety mifankatoavanay amin'ny fiovanay amin'ny fanavaozana ny saina dia aoka ho atao any sitraponao. Tompo ampio izay fantoka androany, ampio ny masonay ny fisainanay tsy ho voarebireby ny zavatra hafa, ampio ty nofinay ty ho voafehinay ahafahanay mifantoka any amin'izay arepana
lehibe atolotra ao anay makasitraka tompo amen atao iaraka ipetraka isika andreny amin'ny tenin'andriamanitra. Rehefa avy napiditra ny ampahany fampidirana zay hitatsika tamin'ny ampahany voalohany i Paoly dia miditra mitohy, tsy hoe miditra fa mitohy anatin'izay fampidirana zay ihany ao amin'ny andinin'ny fahavalo dia milaza ny finoany fiangonana tao Roma ao amin'ny andinin'ny fahavalo. Voalohany izy dia nisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao no ny aminareo rehetra satria efa are eran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Trésor arena miafana zay tiako resahana kely ampidirako kely amin'izay ampahany zay. Tsy haiko nareo fa ianareo hoe efa tsy mba efa ohatrana ampy ihany, tsy haiko aloha fa mety zako magnano tena mety olona mpandrevirevy loatra, fa mety mba efa nanofinofy tahaka anako nareo ve hoe nisy olona nanatona anao dia nanome karta anao maneho toerana misy vata, toerana miafy ny toerana io dia ao anatin'ilay toerana misy vatana fenina, dia io vatana fenina io feno diamondra, dia feno perla, dia feno volamena sy zava-tsoa maro samihafa. Dia ianao rery no nomena hahalala an'io toerana io ary halala hoe aiza no nafenina io vata misy arena sarobidy io. Minoko fa raha ohatra ka ianao zay dia ho amidinao zay kely anananao, izy ianao hoe raha ty tsy haiko ty télé ty na ty bisikileta ty na ty fandrina ty no azahoako an'izany arena vehivavy zany ty aleo alefa fa aleo rehefa avy eo anakare vehivavy rehefa avy eo ho amidinao zay mety hanananao ahafahanao mahazo zay ilaina ahatongavana any amin'ny ilay toerana misy ilay vatosoa. Saty zany dia raha tena izy tsy nofinofo fotsiny ilay izy fa tena réalité ara-panahy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, zay natsoan'Andriamanitra rehetrarehetra. Ny filazantsara no ilay mistery ambarany efesanina na fenina hatramin'ny fahagola ka nampahafantarina antsika fiangonana, nefa tsy raha itsika fiangonana. Voaresaky Paoly eo amin'ny Kolosianina toko voalohany amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ary zany arena miafina mistery zany ny filazantsara dia rehefa nambara tamintsika fiangonana dia niteraka zava-tsoa maro, ny fanamarinana antsika, ny fanamasinana antsika, ny fanomezam-boninahitra any amin'ny fotoana ho avy, dia entohan'izay filazantsara ilay mistery voafina hatramin'ny fahagola izay fanambara tao amin'ny fiangonana. Manaraka avy antsika rehetrarehetra loatra eto miaraka ary tsy izay ihany na dia hoe izay ary lehibe indrindra fa io filazantsara zay mistery nambara tao amin'ny fiangonana io dia niteraka fanasorana n'ilay efitra mampisaraka ny jiosy sy atsika diatrisy nampiavana zany filazantsara zany. Ary filazantsara io no niteraka ny fiangonana zay fanjakan'i Kristy eto an-tany alaka ny Efesianina toko 3. Ilay filazantsara amin'ny endriny feno indrindra ilay fon'ny filazantsara dia Jesosy Kristy. Ary efa nresaka tamintsika ro herinandro lasa izay hoe ny filazantsara dia ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'ny Kristy Jesosy. Ny filazantsara raha ohatra ka faritana amin'ny ankapobeany dia ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'ny Kristy Jesosy. Nao mba mamerina kely an'izay tsika amin'ny namantsika hoe ny filazantsara hoe
dia ny zavatra nataon'andriamanitra ho azo ho anao tao amin'ny Kristy Jesosy. Dia raha ohatra ka mety nitazaina tamina filazantsara ny fananakarena ianao a, dia tonga ao an-tsainao sahady ao anatin'izay dia le hoe le zavatra nataon'i Jesosy ho anazy zany dia le hoe ho zahako ho lasa tahaka ny zatsy na tahaka ny zareo, zahako anakarena, zahako tsy mahazo tsy tratra ny aretina mihitsy, izahako zao. Fa mora olona ny fony ny filazantsara Jesosy Kristy dia le Kristy maty araka ny soratra masina ho an'ny fahotanao dia nalevana dia nitsanga. Zay nataon'i Kristy ho anao, zay nataon'Andriamanitra ho anao tao amin'ny Kristy Jesosy. Ary mila inona izany hoe nanao an'izany ho anao Jesosy Kristy. Ary teto i Paoly raha iverenantsika io 5:9 io dia hozy izy hoe misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Kristy Jesosy noho ny aminareo rehetra, satria nanino efa reran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Zany hoe reto Romana reto zany dia nalaza fantatry ny izao tontolo izao tamin'izany mety tsy tao anatin'ny sainy zareo isika, fa mety zay monde connu tamin'izany fotoana izany hoe zay izao tontolo izao tamin'izany fantatry zareo dia nalaza foana ny fiangonana tao Roma hoe niorina tamin'izany finoana ny filazantsara izany. Inona no mba nofinofinao ho zavatra palaza n'ity fiangonantsika ty? Miresaka aminao, inona ny zavatra nofinofisinao? Sa hoe ozy izy ianao zahako efa ampy anara rehefa tonga lahady fotsiny ahako dia efa zay. Fa ndao tsika hiaraka ny nofinofy an'ilay vina zay rahantsika manana io. Raha ho zaraiko aminao ny ahy amin'ny mampitandrina anay ihany keo dia tiako hiaraka iombonao amin'izay sika. Ny nofinofiko ho atsika tsirairay avy ny ampalaza n'izany hoe ty sisy faralaza izany dia izany ty sisy faralaza zany vaovao hely fotsiny dia hoe fiangonana miorona ny filazantsara, fiangonana miaina sy voaova ny filazantsara, fiangonana mizara ny filazantsara. Amen. Enga neka mba ho resin'izao mantsy zao mampalaza antsika dia hoe fiangonana manana trano tsara tarehy. Na dia mbola tsy amin'ilay mbola eritreretintsika ho tsara tarehy ary mbola misy mila moketo tsiketo zany sisa, mila lido zany sisa. Fa enga neka tsy izany mampalaza antsika, fa vao mieritreritra antsika ny olona hoe raha reo tena olona miorona amin'ny filazantsara ireny, olona miaina sy tsapa mihitsy hoe voova ny filazantsara ireny, olona mizara ny filazantsara. Zany anany anisan'ny nofinofiko ary tsy mahamenatra anahako mihitsy na dia hoe alancienne raha aloha ny méthode antsika hatreto aloha hoe tena fiangonana mpizara ny filazantsara amin'ny manodidina isika arak' azontsika tao. Amen. Fa reto fiangonana tao Roma reto nalaza tamin'ny finoana reran-tany ny finoana izy ireo. Ary minako fa tsy eto ihany, tsy eto Antananarivo ihany ny arehan'izany, fa hitatra makany amin'ny faritany, hitatra makany amin'ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any hoe misy an'izany ty sisy ao fahalalà zany ony. Raha ny filazantsara dia horerana izy ireo, voaova ny filazantsara ny fomba fisainana izy ireo. Zany ny nofinofo koa. Dia ndao hiaraka anatanteraka n'izay nofinofo izay, ndao hiaraka iombona ho amin'izay vina izay. Ahoana ny ahatongavan'izany faniriana, tsy hijanona faniriana fotsiny amin'ny alalan'ny fanaovantsika fanahiniana, ny angataka amin'ny fanahy masina, fanambarana mialanina kokoa ny amin'izany filazantsara izany. Mety efa naharitraritra ianao ny teto, mety efa ela be mihitsy azy. Misy tamintsika mety efa tany amin'ny taria Andrina Lefy no efa tato amin'ny fiangonana. Teo izy tsika hoe le afatra kosa ohatran'ny sobakaka ka ohatran'ny sobakaka isa maray evaray fa tena zay mihitsy fiangonana miorona amin'ny filazantsara, ary ny filazantsara ny no ivony zavatra rehetrarehetra.
jesosy kristy noheviny zavatra rehetrarehetra dia taontsika angataka amin'andriamanitra hoe hialala ozy izy paoly zay tamin'ny sadidika tamin'iza no nanolatany anazy fa ozy izy hoe tena mivavaka ny alalanareo ny alalina ny saka ny avo ny fitiavany kristy zany hoe tena mbola betsaka ny zavatra tokony ho fantaritsika no momba an'izany filazantsara zany ary ny fiainatsika momba nyzany filazantsara zany tokony angetaetan'izany ny foko sy ny fonao hoe ho fiangonana tahaka an'izany sika tahaka ny reto romano reto aoka alaza ny finoana ny filazantsara ity sisy faralaza amen raha mahafoy fotoana ianao raha mahafoy arabola vola mikarena raha mahafoy ireo zay mitazona ny hafa rehetra tsy anjoso zany no tsy mila jerenao hoe inona ny zavatra mitazona ny hafa ka hitanao hoe mety zao ngamba mahatonga ny hafa tsy afaka ny roso bebe kokoa dia afoinao ihany ko iny mba hafahanao mandroso dia mihinaoko fa ho tratratsika mitanjona amin'ny fotoana akany tompo anao na amin'ny fotoana iverenany eny amin'nraolanitra hoe izay fiangonana ny olona amin'ny filazantsara fiangonana miaina sy vaovany filazantsara mizara ny filazantsara izay a isika ary tena tombony fanjakan'andriamanitra eto amin'ny toeran'izay miatranatsika zany ataonao rehetrarehetra zany na mafoy fotoana ianao na mafoy vola ianao na mafoy zay zavatra mitazona ny hafa rehetra ianao betsaka ane ny olona mety tena mangetaetany androso fa misy zavatra tsy tiany afoy ao e dia ianao manokana ianao manaova fanapahan-kevitra hoe za mo iany zatsy sy amo iany zaro ho an'ny tanjon'andriamanitra raha izay nylazany fiangonana tao Roma zay tena mirehany amin'ny misorany i Paoly an'Andriamanitra dia atao tsika jeriny teboka faharoa dia ny fony Paoly ho an'ny fiangonana tao Roma rehefa mamaky vaky an'io anao dia tena tsy haiko ianareo mety hoe sady hoe mpitarika fiangonana tahaka ny Paoly vea dia tena tsapako tsara mihitsy ilay zavatra resahany fa ndo hiaraka ijery tsy kelikely isika tsy nandeha mihitsy ve lesina fa i Paoly mbola tsy nandingana tany a Roma ny tongany tamin'ny fotoana nanoratany an'ity epistily ho an'ny Romanina ity fa enonao nefa anatin'ny zavatra resahany hoe nanana fitiavana lalina ny fiangonana tany Roma i Paoly voalohany anatin'izany fony i Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma zany dia fitiavana marina sy lalina Andriamanitra ho izy no vavolombeloko fa tsy mitsahatra natsiaro anareo amin'ny vavaka ataoko ao mety natonga ny Paoly nanoratra an'io dia betsaka ny mety olona mpanatsatso azy ary efa vonona ny androso lalina kokoa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao dia miomana fa ho betsaka ny mpanatsatso anao enkoatra ny mission mafanafo enkoatra ny teo mila dera enkoa mila 19 dia surako fa i Paoly tratran'izany amin'ny maha-apôstôly anazy Jesosy raha moa voentseko indrindra fa i Paoly indrindra fa isika ihany keo dia tena niteny mihitsy Paoly teto nanao zavatra tsy fanao izy teto hoe mianina indrindra fa mianina amin'Andriamanitra fatany Paoly tsara mihitsy hoe tsy fanao zany fa nohon'ireo mpanatsatso azy hoe iny ne ka zao fotsiny eny mahatonga niny intéressé amin'ny fiangonana iny ne ka zao fotsiny eny folino amin'ny fiangonana noho izay mpanatsatso maro samihafa zay dia ozy izy hoe Andriamanitra mihitsy ny vavolombeloko Andriamanitra ny vavolombeloko fa tsy mitsahatra matsiaro anareo amin'ny vavaka zay ataoko reo mpanatsatso ny asa fanompony Paoly mamafy nezaka namafy zavatra hafa tany amin'ny fiangonana maro samihafa tany momba azy sy momba ny ministerany sy momba ny intention ny fikasana fantatry Paoly tsara hoe rehefa eny dia eny fa noho ny fony tiano amarinina izay fitiavana marina sy lalina izay dia tena nampiasany mihitsy hoe Andriamanitra ny vavolombeloko fa tsy mitsahatra matsiaro anareo izany diso ny fanatsatsoana hoe tsy zavatra hafa no miintéressé ahako aminareo fa tena matsiaro anareo foana ahako ozy izy Lotera zay hoe rehefa ny filazantsara no toriana
ary toriana amin'ny fahafenony sy ny fahamarinana dia tsy maintsy isy olona foana anohitra n'izany fa mila vonina isika ary mila milatsa-pity bebe kokoa amin'ny ilay fiangonana izay tian'Andriamanitra hatsangana. Amen na ve? Fitiavana marina sy mahitsy ary madio dia tokony isy eo amin'ny mpitarika sy ny tarihina. Ary izay ny zavatra tokony tsoahantsika amin'ny teboka voalohany hoe ny folo-polo ho an'ny fiangonana tao amin'ny Roma dia tena hoe fitiavana marina sy fitiavana lalina ho an'ny Romanina. Nasehony Paoly zany tamin'ny fahatsiarovany amin'izy ireo ambavaka, ny fifampivavahana, ny vavaka izay nataony ho an'ny fiangonana. Ary mino aho fa tsy Paoly ireny no nivavaka ho an'ny fiangonana fa ny fiangonana ihany koa nivavaka ho an'ny Paoly. Ary izany natonga anaty tena tamin'ny betsaka angamba taminareo tamin'ny alahady farany teto izay no nitenenako hoe tsara ovy ambavaka izay, hoe eto ambavaka izay, satria fantatro hoe ady ara-panahy foana ny asa fitoriana ny filazantsara. Tsy maintsy misy manohitra atsapanay zany ady ara-panahy zany teny an-dalana, tsapako tsara mihitsy. Dia izay le tokony isy an'izay fitiavana marina sy lalina izay amin'ny mpitarika ny fiangonana sy ny fiangonana mifamaly tahaka ny Paoly sy ny Romanina. Amen. Ny faharoa dia tsy nijanona tamin'ny fitiavana marina sy lalina fotsiny izy, fa tena any amin'ny fifanatrehan-tava mihitsy ny fikasana. Fa raha mijery io ilay fikasany Paoly ny fanatri-tava amin'ny Romana io dia misy zavatra tokony tsetratsetsatsiaritra kely, indrindra fa manoloana ny hoe sitrapon'Andriamanitra sy ny fisainantsika sy ny fikasantsika. Maneho ilay fikasany Paoly teto hoe ny faniriantsika dia Andriamanitra foana ny tena tompony teny farany, fa na dia naniry handeha manga ny fiangonana tany Roma mafy ary i Paoly, ary mbola manamafy an'izany izy eo ambanimbany kely eo, dia tena hoe amin'ny fotoana higadrana sy hamonoana anazy izay vao nahatonga anazy tany Roma, tonga tany any izy fa tonga tamin'ny fotoana an'Andriamanitra. Dia izay le hoe ataoko tsetsatsetsatra le izy hoe na ny fiteny mahazatra ana dia hoe ny olombelona maniry ny fikasana ny olombelona fa mifandidina an'Andriamanitra. Dia mila mitoky amin'izay tsika tahaka ny Paoly teto hoe na dia mikasa mafy azy izy dia Andriamanitra no nanome anazy ny fotoana mety, na dia amin'ilay tsy tena sitrapony aza fa sitrapon'Andriamanitra hoe higadra izy tany dia izay no nahatongava amin'ny tany Roma. Mivavaka mitoy ho an'ny fiangonana tany Roma i Paoly, fa tsy teo amin'ny fivavahana fotsiny, fa nangataka izy no hoe hiaona mivantana amin'reto fiangonana tao Roma reto. Mbola amafisiny ao amin'ny 5:5 zay hoe mahazoto ny toro ny filazantsara mivantana aminareo aho saingy azo tsampina foana treto. Ary zany koa ny toe-po salama indrindra dia izay le hoe tsy vitan'ny resaka antaratasy fotsiny, fa tena hoe miaona dia mifampitahy ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Persistant isika, kanefa ao anatin'ny persistance atsika ihany koa amin'izay le hoe hiaona mivantana izay dia hoe mangataka isika ny tovizan'ny sitrapontsika, ny faniriantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho tody ane ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izay. Ho anahy manokana dia tena hoe faniriako ny tsy hoe isaka lahady fotsiny ny fanatrika amintsika tsiraray avy. Ary ngamba mahafantatra tsara an'izany fa satria fa efa niresaka ako ny amin'ny mbola tsy nanomboka ny home group akory ntsika, ny fiaonana akory ntsika, dia efa niresaka ako hoe ny fanirianay dia tsy ny hoe hijanona amina home group anankiray izay, fa andeha hifanatri-tava sy hitety amin'ny ireo home group rehetrarehetra izay misy eo anivon'ny fiangonana mba hahafahana mandeha lalindalina kokoa. Vao tamin'ny lalana nakanesanay taty no niresaka izay sy nrafozaka hoe tena ilaina ilay fifampiresahana
an'ireny zavatra madinidinika izay mety fampianarana mety tsotsotra le izy kanefany a mbola tsy horenany fiangonana ny amin'ireny zavatra diso maro samihafa izay tany amin'ny fomba fisainantsika taloha izay mila hitsy amin'ny fahamarinany ten'Andriamanitra. Dia izany zavatra izany matetika tsy vita amin'ny fionana isan-kalahady fotsiny fa rehefa mitetitety andreny dia misy zavatra mia salama bebe kokoa. Fa ilay fiangonana tena ohatrany hoe ianao moa misainspiré foana amina zavatra ohatrany hoe hitanao hoe mivelatra kokoa sy tsara kokoa ny fanompona. Dia rehefa mahita ny ilay fil d'actualité mandalo amin'ny masoko rehefa mijery Facebook dia mahita ny io ngarainy io isy mivadana Tony Siborek ao anatin'ilay NCMI ihany koa zareo anatin'ilay vondrom-piangonana NCMI. Dia io pasteur io dia tena hitako hoe tena ity fifanatrehan-tava ty anisan'ny tena zava-dehibe aminazy. Dia nao hoe maro fa zay sary afaka alefa eo hoe nisy sary raha mijery amin'ny fil d'actualité anareo dia isan-kerinandro dia miova foana ny sary fa misy vondron'olona na misy karazana home group hiaonany ary efa ho vondron'olona 930 ilay nalefa ny farany teo anivon'ny fiangonana. Midika izay hoe tena zava-dehibe amin'izy ireo izany hoe fifanatrehan-tava sy fifampaherezana ao anatin'ny fiarahana miazakazaka ao amin'ny asa fanompona izany. Dia mino aoko fa ho antsika ihany koa na dia mbola tsy ao anatin'ny fionana ary isika amin'izao fotoana izao aloha dia mba tena hoe aniran'izay hoe fifanatrehana tava ena tsy efa ny herinandro ahafahana mifampahery izay. Ndo hitoy ihany isika amin'ilay io zany zao ohatra misy groupe anankiray dia hitanareo moa zany Tony Siborek ary amin'ny ankavanana vadana ary amin'ny ankavia dia misy an'ireo groupe reo tonga amintsikitsikina tsara mihitsy dia maniry ty anao ohatr'izany koa izahay hoe rehefa nareo mety tsy ho tonga aminay any mahazazy raha misy tonga any aminay isoranay amin'ny tompo raha tonga any nareo fa afaka ny tonga any nareo fa izay rehefa tsy ho tonga any aminay nareo dia tongavanay any an-tranonareo na farafaratsiny tongavanay any amin'ny fionanareo. Amen. Dia maniry ako amin'ny fotoana izay hoe anaovana an'izay fionana izay mba tena ho tonga vory eo dia ohatsika rehetrarehetra dia miaraka satria mieritreritra hoe herinandro anankiray mety hoe any amin'izao laza herinandro anankiray any amin'ny pastortsika herinandro anankiray any ambonatrimo anankiray any fanesesy ohatr'izay hatrany dia miodina ohatr'izay hatrany aty faralaza efa misy anankiray koa ao amin'ny Redjoana sy ny sisa. Fa tena hoe miteraka izo anako raha ohatra ka mahazotonareo dia tena tiako be mihitsy ilay ohatr'izao ekanareo ny manasa fa ho anazy zany tena inspiration hoe tsy haiko hoe vondron'olona 930 dikan'izany zany ao amin'ilay fiangonana misy ao amin'ny groupe 930 enjany zany tsika aloha zao efa nitombo enina fa dao mbola angataka amin'ny tompo hoe manava tonga amin'ny farany taona dia mba ho tsafa ihany ilay 9 amena dia mba isika ihany koa aniry hiditra ao anatin'ireny. Fa ao anatin'izay fifanatrehan-tava niriny Paul izay dia ny faniriny lalina dia ilay afaka miveran'ilay slide tsy manina ka tsy slide ka eo efa azo adon'olo iny dia ilay hoe fifampitahiana ara-panahy mety dia tena teny tsy dia tena fampiasantsika loatra zay hoe fifampitahiana fa rehefa mandinikitsika manomboka eo amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny 70 dia miariary be mihitsy zay ilay hoe raha te handeha ho any aminareo ne zay raha te ahita maso anareo dia ny hifampitahy tsy hifampitaha fa hifampitahy ara-panahy aminareo zay ny zavatra eliko hoe nareo mandray fanomeza-pahasoavana mandray fahasoavam-panahy avy aminako ary izay ihany koa mandray fahasoavam-panahy avy aminareo ary zay mihitsy ilay izy tena mandeha deux sens hoe misy fotoana ianao manatrika fionana dia ianao mihitsy no édifie amin'ilay fahasoavam-panahy hitanao anivon'ilay fionana fa ianao ihany koa ny édifie
an'ilay olona ao anatin'ilay fionana dia mety tsy voatery ho anatin'ny fionana ihany fa mety ozy izy anao hoe nenaminay ngamba mety mbola hoela zay vo izy fionana fa aloranazy zay mba ifanatrikava amin'ny pastera dia ifampahery sy ny ohatro zany dia reny fotoana ireny dia tena sarobidy satria misy fifampitahiana ara-panahy amena ndraindray neka mila fampahirezana avy aminareo zay tena zany mihitsy mila fampahirezana avy aminareo zay andraindray ihany ko ary matetika miezaka ny mampahery anareo amin'izay zavatra azonay atao raha ohatra ka izay ny fomba hoentsitsika manomboka zao hiatrehantsika ny fiainam-piangonantsika hoe ahoana no atateraka an'izany fifampitahiana ra-panahy izany dia tena miteny aminareo a fa ho lasa lavitra sy ho lasa lalina isika amena dia tsy misy hoe ihany na ohatrany mbola tena mbola mitoetra ho zazavody ra-panahy foana ne raha ihany le dia manahirana izy amin'izao lafiny zao sy ny sisa sy ny sisa fa tena isika mianakavy dia miara amin'ny tombo satria lasa fifampitahiana ara-panahy ny fiarahantsika ny fiombonantsika amena eo anahako manokana tsy andro ary tena fanambo anahako tena mizaro amintsika fiangonana ahako eo anatin'ny foko hoe tena tsy satrinay ny hoany amin'ny mahazaza any lavitra anareo amin'izao fa hoe tao bavaka zay anaovan'andriamanitra fahagagana dia mbo hoe afaka ny anangana trano aty akaiky aty amena dia afaka ny manao an'izay fifampitahiana ra-panahy zay bebe kokoa fa vizana ane zay mandeha miakatra ty sy miverina miakatra sy miverina fa zay no sitrapon'ny tompo aloha hatreto fa ozy izy tamin'ny ora tamin'ny izay miverina na fianamorondava hoe zaho tena te toky amin'ny tompo hoe amin'ny heritaona dia fa tena hoe ho accessible akaikikay kokoa isika mba hahafahantsika mitandro fiangonana sy ho tahiny fiangonana bebe kokoa hatrany fa izay ny fon'ny Paoly ho an'reto romany reto ary ny fahefatra farany dia eritrereto ny alala ny fitiavany fa raisiny ho fandoavany trosa mihitsy lay hoe fiaonana mifanatrika amin'ny mpino Roma raha tena te hiaina araka an'Andriamanitra isika ny fiangonana dia mila manana fomba fisainana araka ny soratra masina mila miorona sy matanjaka tsara ny fiangonana tao Roma mafy ny ady indrindra ady amin'ny fiorenana amin'izay filazantsara ny Kristy izay betsaka ny fanembatsebanana hampiala ny fifantohan'izy ireo taon'ny Kristy dia raisin'ny Paoly ho trosa ho azy ilay tsy fifanatrehan-tava amin'izy ireo ary rehefa mifanatry tava izy dia trosa voaloha zay trosa izay fantatsika fa natao apôstôly Jetrisy i Paoly ary zay teneny hoe ananany jiosy ny Jetrisy ananany Jetrisy trosa ozy izy ahoana miresahany ato ananany Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa ao izay le hoe adidy ho amin'ny fampatanjahana ara-panahy dia ny fanirian'lalina indrindra dia le hoe fifanatrehana afahana mifampahery vonona ozy izy andiny fadina amin'ny folo vonona ozy izy nitory ny filazantsara any aminareo vonona nitory ary zay le hoe vonona andehoan'ny Roma zay dia fantatro Paoly tsara fa misy sakatsakana maro samihafa misara miavo alohany fa vonona foana izy ary Paoly ho nilaza mihitsy hoe vonona ny olaniana noho ny filazantsara izahay ozy izy maniry koa ako azy fanao mitahaka an'izany ary betsaka amintsika ny manana trosa amiko manana trosa amin'ny zahay mpitarika zahay ny olona eto anivon'ny fiangonana satria tsy misy an'izay fifanatrehana tava afahana mifampahery tsy ny olona ihany fa ny mpitarika eto anivon'ny fiangonana ihany koa
dia hifonako amintsika zay trosatsy voaloha fa angataka ny tompo isika mba tena hoe ho voaloza ny troso zany dia afaka mifampahery bebe kokoa isika amen ve fa vonona ve ianao aloha za aloha dia vonona aseho any soratra masina eto fa ny fitiavana marina sy mahitsy dia misisika ampiorona ny hafa ary mandray zay tsy vita amin'izany fampiorenana ny hafa izany ho trosa ho amin'ny tenany manokana dia tsy izaho ihany tsy izaho loholo eo anivon'ny fiangonana ihany fa ianao vonona ihany koa ve ianao andony trosanao amin'ny hafa vao nyresaka ihany koa zay tanatin'ny resaka sy ny rafozako hoe raha misy zavatra tena anisan'ny tena hoe salama indrindra dia tsy ny fiangonana miandry ny mpitandrina fotsiny na miandry ny ekipan'olona fotsiny zay vao afaka ny ampianatra ny hafa sy teny amin'ny hafa hoe tsy mety ne zao hoe tsy araka an'Andriamanitra ne zao hoe tsy mahasoa ne zao hoe mila miorona tsara ianao hoe tandremo fa zao ampitiavana tsy anjarako rery zany tsy anjaranay n'olona rery zany tsy anjaranay mpitarika rery zany fa tsika fiangonana dia teo zany zao raha ohatra hoe izany mety nyresana hoe tena mahitsy zay an'ireny ohatrany hoe mitaizakely sy ny ohatr' zany dia lasa tsy afaka ny mifantoka any amin'ny ino ty zao any amin'ny toriteny sy ny ohatr' zany dia raha mbola taty amin'ny any nandehanana an'izay dia manantena an'Andriamanitra koa sy manantenanao hoe andraiandraikitra amin'izay ko ianao ampaheriny hafa hoe ay tena marina fa marina fa sarotra ny resaka fitaizana sy ny ohatr' zany sa sisa fa ndao hiezaka andraitsika zay azontsika araisiny dia ndao tsy hovarina amin'ny filalaovana fotsiny fa tena hifantoka amin'ny toriteny ihany koa andraisana avy amin'Andriamanitra amen ve dia tsy ho adidiko rery zany fa adidinao ihany koa isika fiangonana mifampitaiza raha misy olona kivy dia tsy hoe ovina pastera zay vao tonga any fa inona ny azoko atao ampaherezana ny olalahy zay no hoe fiangonana miara-misalama ho amin'ny mahasoa ny fiangonana tsiraray avy fa zay ny fony Paoly ho an'ny fiangonana tamin'ny Roma fitiavana marina sy lalina tena hoe fifanatrehan-tava mihitsy ara ny tena niriny ary fifampitahiana ara-panahy ny raisiny tahaka ny trosa mihitsy zay tsy vitany sahaty tamin'ny fiangonana maro samihafa amaranantsika azy dia amin'ny andiny fa 9 sy ny fa 7 ary te ilaza amintsika sady hoe ilona amin'io isika mbola miherina isika mbola ao amin'io fa 9 sy ny 7 io no tiatsika horesahana lalindalina kokoa fa ny reharehan'ny Paoly tamin'ny Romanina ny filazantsara amen raha mijerytsika raha ohatra hoe io toko voalohany io fotsiny efa tsy haiko hoe miverina impiry ny teny hoe filazantsara fa io amin'io andininy fa 9 io no andininy fanalahidy amin'ity boky rehetrarehetra ity dia inona ilay izy no miaraka amin'ny teny isika fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho an'izay rehetra miny zany amin'jena zay rehetra miny zany amin'ny Jiosy aloha amin'ny jentilisa ihany koa tsy menatra ny filazantsara tsy menatra ny filazantsara i Paoly za ihany koa no fahasoavan'Andriamanitra dia tena te hijoro tsy homenatra amin'ny filazantsara zahay mirahalaly olona eto anivon'ny fiangonana hijoro tsy homenatra ny filazantsara ny mpitarika rehetra hijoro tsy homenatra ny filazantsara dia minao fa isika rehetrarehetra manaraka an'izany tsy homenatra ny filazantsara ny zavatra voatsapana rehefa niresadresaka zay ny resaka hoe fijoroana ao amin'ny filazantsara izay dia matetika ny manavanana antsika rehefa andeha hizara ny filazantsara dia manino le olona sahirakirana sady zany raha misy olona roa zao manatona avy any hifanena amintsika hoe andeha hizara ny filazantsara tsika na hiresaka amin'ny olona ny amin'ny filazantsara dia le olona anankiray somary mianjaikainjaika tsara dia le olona anankiray somary sahirakirana ny fijery azy dia iza nale antsika voalohany dia ozy tsika hoe tsy menatra ny filazantsara sika hamenatra ny filazantsara tsika raha tena izy
izay le ilantsika me mifaray masina ampahery atsika hoe na olona tahaka ny ahoana na tsy haiko minisitra reo alohantsika dia hoe aza atao tratraka ihany mifanenanahy fa dia ozy raika filazantsara amen tsy peratra ny filazantsara fa manina moa ny resaka an'izany a tamin'ny reto romany reto ny paoly jesosy a ny firenena zay nisy any paoly a dia firenena inona ny firenena paoly jiosy avy any Israely Palestine dia zany jiosy zany tamin'izany fotoan'izany a inona ny satany manoloana ny romana kolonia ambany vo zanaka dia le zavatra resahany paoly dia jesosy kristy jiosy kolonia amin'ny romana nofatsiany jiosy teo amin'ny azo fijaliana zay zavatra faratry zay mahamenatra tamin'izany fotoan'izany fahafatesana mahamenatra indrindra no maty eo amin'ny azo fijaliana dia iza ny reare amin'izany raha ohatra ka jiosy ianao hoe le olona resahako etany ry zareo a ka tena hoe jiosy e sady mifatsihana tamin'ny azo fijaliana e fa fantatry paoly izay inony nambaran'izany fantatro izay inoko izy izy ary fantany tsara ny filazantsara fa tsisy idirany amin'ny kolonia romana ny vahoaka jiosy ny amin'ny asa pahasoavana nataony jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana fa asa ho an'izao tontolo izao mihitsy ho famonjena an'izao tontolo izao ary asa mahery vaika zany nataony jesosy teo amin'ny azo fijaliana izay natonga aza miteny hoe non aza eritreretina ako hoe menamenatra tsy menatra ny filazantsara azy satria fantatro fa herin'Andriamanitra zany ny filazantsara ny tiako resantsika kely amin'ny amaranantsika azy eo teboka anakefatra amin'izay le teboka fahatelo zay dia hoe hery ny filazantsara inona hoe hery ny filazantsara ianao zany a manana hery hoentinao mandehandeha na iza na iza matetika ny olona ohatry ny hoe eritreretiny olona hoe tena le samy fanay masina be mihitsy dia le tena tonga be rany zay le hery fa efa manana hery ianao miza nandray ny filazantsara dia manana ny filazantsara hery eo anatiny ao dia manana mininy ianao afaka nipoaka ary afaka apoaka andrava ny herin'ny fahotana ny fiainan'olona anankiray hery ny filazantsara ny romanina nahalala tsara n'izany herin'ny amperorana zany rehefa miteny ny amperora romanina hoe velona ty olona ty dia velona le olona vonoa ny olona eo dia vonoana le olona ravana ny tanàny ry rava ny tanàna atao an'izao raha ihany na atao an'izao ry atsarany ry atao ry da tanteraka izany rehetrarehetra zany mavita mandrava tanàna sy manolona tanàna anatina fotoana vitsy manao lalana mety amintsika moa malaza be sy hoe iripy olona kokoa raha hoe atao pavety lalana no le hoe atao goudron satria manakisimba fa efa tamin'izany ny romanina nanao pavety tsara be efa tsisy mety efa tsy zantsony ny teknôlôjia lalana amin'izao ho an'ny zareo fa izay le izy fantatra zareo tsara zany hoe hery ny amperoran'izany fa i paoly naalala ny hery ny filazantsara ny herin'ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka jesosy kristy mandrava ny ozy ny fahotana rehefa raisina ny finoana ny filazantsara manome fo vaovao manome fo nofo ho an'izay fo vaky rehetra zany ny herin'ny filazantsara zay ozy izy tsy mahamenatra ny tory an'izany mampifandray zay olona mpifandrafy zany ny herin'ny filazantsara mampifandray an'Andriamanitra sy ny olona zany lay hery ao amin'ny filazantsara hery mahery vaika hery ny filazantsara amen faharoa mbola tiako hipetraka kokoa dia hoe herin'Andriamanitra ny filazantsara rehefa jerentsika ny teny fototra tamin'ity hoe hery ity dia hoe dunamis ny teny grika nampiasana tamin'le izy ny teknikany hoe dunamis dia hoe hery mahery vaika hery manovo ny zavatra anankiray ary io ilay teneniko teo hoe io ny fanasokajitsika ny filazantsara hery n'Andriamanitra
tsy hery fehery fotsiny fa ery n'Andriamanitra. Zay lay anananao, zay lay eo abavanao ao anatin'ny fisainanao ary mila zarainao amin'ny olona amin'ny fotoana zay ilan'Andriamanitra azy amin'ny alonjiz'Andriamanitra ihany koa teny sotra masy hoe aoka ho vonona na amin'ny fotoana mba tsy amin'ny fotoana. Amen. Ary io donamisa io no nahazahoana ny teny hoe dinamita. Inona hoe le tsy mihalala zany tsony ny ankizy amin'izao. Azany dinamita zany fanapoahana, fandravana tendrombohitra afana manao lalana, fanapoahana vato, dinamita. Ary tonga dia miova tanteraka mihitsy ilay tendrombohitra rehefa tratra ny dinamita. Miova tanteraka mihitsy ilay vato lampy rehefa tratra ny dinamita. Zay voova ny dinamisy herin'Andriamanitra eo dia miova tanteraka. Rehefa mahita fiovana amin'ny olona anankiray isika, hoe olona fantasika fa manana fovato, manana ampopo, manana fisainandratsy, mpanota, mpanao an'izao mpijangajanga, mpanao an'zatsy zarosy ny sisa sy ny sisa. Rehefa voovan'ny filazantsara dia farantsika hoe hery mahery vaika no miasa tao anatiny na tonga anazy eo amin'izay toeran'ny fanaovana izay, eo amin'izay fiainam-baovao ao amin'izay, satria misy dinamita nampiasan'Andriamanitra nandrava ny herin'ny fahotana eo amin'ny fiainana. Amen. Herin'ny filazantsara, herin'Andriamanitra ny filazantsara, herin'Andriamanitra ho famonjena ny filazantsara. Ny Romanina sy ny Grika tamin'izany fotoana izany dia efa tafiditra tanteraka tamina resaka intellectualisme ary indrindra moa ny Grika. Dia ny Grika ohatra nanana filozofa ohatra hoe Epicure ohatra, zay nananana ny filozofia épicurienne. Dia Epicure zay filozofa Grika dia nahalaza tamin'ny fampianarana zay nampianarana ny ary zao ny fiantsoana ny fampianarana zay nampianarany Epicure hoe fanafody ho amin'ny famonjena. Zay zany ny fampianarany Epicure, fanafody ho amin'ny famonjena. Zavatra tsy misy idirana amin'ny filazantsara akory zany, fa maneho zany fa tamin'izany fotoana zany dia tena efa nokarohana fantatra hoe ahoana kay no fomba atao mba ahazahoany ty fanahy ty ho vonjena rehefa tapitra zao fiainana zao. Dia noho izay hoe fomba fisainana mikaroka famonjena izay fa tany amin'ny toerakafa nalehan'ny Romanina sy ny Grika, tany amin'ny mety fahatakarana sy ny intellectualisme sy ny sisa sy ny sisa, fa izay mihitsy no nampidiran'ny Paoly an'ilay hoe herin'Andriamanitra ho famonjena. Hitanareo io famonjena zay tadiavinareo atsy tadiavinareo aloha amin'ny filozofia maro isan-karazany, amin'ny fanaovana sorona amin'ny Andriamanitra tsy izy maro isan-karazany ao amin'ny Jesosy Kristy. Filazantsara herin'Andriamanitra io ho famonjena, ho famonjena ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny filazantsara no misy ny famonjena. Dia nyresahan'ny Paoly zany tamin'ireto Romana reto, zay ny tao ambadika io hoe tsy melatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra io. Misy fiantraika ngeza be any amin'ny fomba fisainan'ny Romanina zany hoe ka izay mila famonjena tika tena ao amin'ny Kristy tokoa kay tena ahitana ny famonjena, ka izahay mitady hery ty ary mampiasa hery ary fantatra ny herin'ny mpanjakanay, ny herin'ny amperonanay, ka hery tena ngeza be manamboatra, manova, mandrava mihitsy zay tokony ho ravana. Zany filazantsara zany, zany ny tsy ny atao ny ao amintsika, zany ny ananantsika. Ary farany voalohany herin'ny filazantsara, herin'Andriamanitra ny filazantsara, herin'Andriamanitra ho famonjena ny filazantsara, ary herin'Andriamanitra ho famonjena ny olona rehetra ny filazantsara, na jiosy io na jenjilisy. Rehefa mino filazantsara dia atambatra io filazantsara io ary hovainy io filazantsara io ny fomba fisaina. Tamin'izany fotoana izany mbola tena hita ihany hoe mbola mihamakavaka ary na dia tsikelikely zay hoe fampiraisana ny jiosy sy ny jentilisa zay, fampiraisana ny mahantra sy ny manan-karena, fampiraisana ny kely saina sy ny avo sainana, fampiraisana andreo maditra sy ny endry ny filazantsara.
fa tsy kelikely rehefa mialalipaka ny filazantsara dia nanavatra andreo rehetrarehetra reo satria tsy manavaka saranga, tsy manavaka volikotra, tsy manavaka fiaviana fa na jiosy na jentilisy dia samy tia novonjena avokoa. Tamin'ny jiosy aloha ary marina io hoe tamin'ny jiosy tokoa ny fanombohany satria ny jiosy rehefa nanana an'izay lalam-pisainana sy nametrahana an'izay teny fampanantenana ny amin'ny famonjen'Andriamanitra izay dia mazava ho azy tao amin'ny jiosy aloha fa ihany keo indrinandrindra amin'izao dia amin'ny jentilisy. Raha jerena amin'izao fotoan'izao dia be lavitra ny mpino jentilisy noho n'izay hoe mpino jiosy izay. Ary ho anahako manokana ny fomba fijery dia hoe ny fiangonana no tena jiosy ara-panahy Israely ara-panahy. Ary izay fiangonan'Andriamanitra izay ilay tanjony hatramin'ny fahabola naseho tao a Israely tamin'ny jiosy ara-pirazana fa izao aseho an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana izay ma-Israely ara-panahy, ma-jiosy ara-panahy ny fiangonana izay. Ndao hitsangana isika. Tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino izany. Eto ako te-hitotsika manokana amintsika izay mety mpanaraka fombafomba mpivavahana fotsiny ihany. Hoe satria misy zany ary betsaka zany eo anivon'ny fiangonana, betsaka ny olona hoe mandeha manaraka fombafomba mpivavahana. Dia eritreretiny fa amin'ny alalan'izay no amonjena azy, amin'ny alalan'izay mahatonga anazy ho lasa Israelin'Andriamanitra, amin'ny alalan'izay mahatonga anazy ho lasa tena fiangonan'Andriamanitra. Androany herin'Andriamanitra ny filazantsara efa noraisinao ve ny hery izay tena hoe dinamita nampipoaka ny herin'ny fahotana tao aminao ka tena hoe voamontsana tanteraka izany herin'ny fahotana zany tao amin'ny fiainana manokana. Efa noraisinao ve ilay hery nampitsombadika ambony ambany ny tantaran'ny fiainana. Resaka amintsika rehetrarehetra mihitsy ihany keo ako zao. Raha efa eny sorantsika Andriamanitra fantandremona Saola mamita tena isika, Saola voafitaka isika fa tsy maintsy mandray an'izay hery izay, na hery filazantsara izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra dia izay nomeny azy. Tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Efa noraisinao ve izany rahalahy? Efa noraisinao ve izany ranavavy? Sao androany lahy ny andro famonjena ho anao. Mety eto ianao a efa taonany maromaro no natato anao fa mbola tsy nandray an'izany hery legiona misy teo amin'ny fiainanao ny herin'ny filazantsara nanovanao zany ianao. Sao androany mety voavetivetika ihany koa ianao, mety sao androany mety noho ny mahazanaka anao mahatonga anao eto. Sao androany lahy no iovany izay hoe donc tsy mahazanaka afa tsy no mahatonga eto fa fantatro tsara mihitsy fa mila n'ilay herin'ny filazantsara amono ilay fahotanao anaty ary ihany koa anome anako tsy madika ambony ambany ny fiainako, anome ana fiainana avao. Sao lahy karaha ohatra ka hoe amin'ny vadinao fotsiny mba hampilamina anareo mivady no antony mahatonga anao eto. Mety vehivavy ianao dia tsy maintsy manaiky andraga vadinao ary izay no teneny hoe ianao tsy maintsy any am-piangonana miaraka izy. Fa sao lahy androany ka androany no fotoanany tompo aminao ka andraisanao an'izany. Mety amin'ny tenanao ianao mety hoe tsy haiko nohony amin'ny adidy amandrarano mahatonga anao eto amin'ny fiangonana. Sao lahy ka androany lay fotoana dia androany hitolona ianao sy Andriamanitra ary tsy maintsy andresy Andriamanitra. Aza miandry amin'ny pitso
fa saolay hery ny filazantsara anadio anao anovanao tanteraka ny fomba fisainanao ny fomba fiainanao ho antsika mpino rehetrarehetra mihitsy ihany keo zany mbola ny herin'ny filazantsara ihany no hery itokisantsika ho amin'ny fanamasinana antsika raha vony ianao dia efa voniny efa ela izy tsy hery androany ihany nefa ny hery omeny ianao ny herin'ny filazantsara dia maharitra mandrakizay izy fitraikany mandrakizay ianao tsika velako amary an'izany antso ny filazantsara izany avao manangataka aminao ako mba tena anakipy ny masonao ianao tena efa mino ny filazantsara efa nandray an'izany ianao dia hoe tena aoka mbola izany no hery tena hoe amojenao anahako amin'ny fanamasinana anahako raha mbola tsy nandray an'izany hery zany ianao dia aoka izany filazantsara zany ho hery ahavelona ny fanahako indray ahafaty ny fahotana sy ny herin'izany eo amin'ny fiaina zavela mandalo fotsiny ranabavy rahalahy zao fotoana zao avelao tompo ametraka an'ilay tomboka vatsy ao aminao mihitsy lay hery ny filazantsara ao aminao tsy haiko hoe ngambany sao dia afaka makeo am-pianao fina tsy afaka indrindra tsy te hilalao ny émotion antsika mpisanatrehan' izany tena tsy zay mihitsy kanadray manampy antsika amin'ny fifantohana dia aza maika moa dia aza maika ny hoe azao sy saty zaroa fa ndao lo eto dia ndao a tena ho raisitsika ny hery ny filazantsara